Raka roa mipetraka eto Antananarivo no manoratra. Nanofy aho fa niaraka tamin'ny sipako taloha. Miaraka tena tsotra fotsiny izahay fa tsy misy inona fa toy ireny mpisipaka voalohany ireny. Feno hafaliana, sambarina be za ao anatin'ilay nofo satria tena mampiaraka eny an-dalana, misangisangy hatreo ihany. Toerana any Mahajanga ny fahitako ilay toerana ampiarahanay satria tany aho no mipetraka naharitra taona maro. Tena taona anaty fontaine hoe miala tsiny indrindra dada amin'ilay teny hoe sipa. Mariako fa isaky ny mivavaka aho amin'ny alina ka mangataka hoe ampafantaro ahy Jesosy ny zavatra mbola mampalahelo anao, dia matetika manofo zavatra toy io izy nefa ny andavanandrom-piainako dia tena tsy mieritreritra intsony an'izany fiainako taloha tamin'ny fahatanorako izany. Tiako ny vadiko ary izy koa tia ary mba azo lazaina fa misy asambarana ao anatin'ny tokantranonay mianakavy. Rehefa mandro aho dia mampiasa an'irany Jesosy mandroaka devolontsanga sy ny hafa rehetra satria teo afaka aho, fa misy fotoanany miverina ilay nofy. Inona dada ny dikany sy ny tokony ataoko? Rehefa izany olona miaraka misipy izany araka ny teninao teo dia faly be dia miteny aminao Andriamanitra ranomanitra hoy izy vita ny dehibe maro atao amin'ny kilasy dehibe dada sy ny mpikirakira dada sy nofy dia nofy faharoa toy na nofy aho hoe mandeha miaraka tamin'ny vadiko sy ny anadahako anaty fiara izahay dia noho ny kelikely dia tapaka ilay lalana fa feno ranobe ka laza ilay mpamily fa tsy afaka mandeha intsony izy ka voatery izahay andeha tongotra dia niala izahay ka nandeha tamin'ny lalana iray tsisy olona mihitsy ilay lalana dia tampoka teo nisy toy ny anjely maro amin'ny rahona mazava be midina mafy ho akaty aminay telo mianadahy. Za no nahita azy nahita azy ireo dia nanontaniako izy roa lahy hoe hitanareo ve ireo, dia tsisy namaly zareo. Dia reheko indray nisy toy ny trompetra nanomboka naneno mafy miamafy hatrany dia nolazaiko izy roa lahy hoe mibeba reto dia tonga dia nijanona zahay dia nivavaka ny bebaka zaho izy. Ilay hazavana tsy nahavitako nanokatra ny masoko intsony dia noho ny nihiratra zaho izy fa vita ny vavako tao anaty nofy dia fotsy be ny manodidina ahy. Mifanovy tompoko ireo nofy ireo izy fa tena matahotra zaho izy misaotra indrindra tompoko izy dia tahin'ny tompo hatrany.
trany mpiandro mo isam-piomana aizy izy teo efa mpiandro izy nitokanana tamin'ny 2016 fa nipitan-dranomasina izy zany efa nitokanana tamin'ny 2016 petrany ato moa ny larana finday dia mitsotra aminareo aloha dada aminareo an'ty pitan-dranomasina io fa matetika dia tena matetika mihitsy anareo mafana fo be mihitsy amin'ny voalohany atokanana vita ny fanokanana dia ohatrany hoe zay ny lainao tanteraka ny fanirianao dia napetraka ny akanjo io ny mahatonga azy teny hoe ny akanjonao mensista mihitsy izy hoe raiso ndeha miasa ny dikan'izany ny fomba fiasanareo any ampitan-dranomasina ny na lavitra be azy anareo manana skepe afaka mifampiresaka mivavaka na adiny indray ary fandroka devoly mifampahery dia rehefa misy marary any a dia miresaka amin'io nareo a vavaka amin'io anareo a hitany masinareo izy a dia ampivavao a dia roy devoly mihitsy dia eo a ametrao tanana na dia somary à distance ary fa mahery daholo zany rehetrarehetra zany fa za mipetrapetraka fa tsy tian'Andriamanitra zany mpiandro mipetrapetraka izany zay io le mahatonga azy miteny hoe anao ty akanjo ty mesa fa za mijanjanona fotsiny dia ny faharoa amin'izay a dia anjely mifampitoy a ilay misy anjely zay nanatona anao a mitsoka trompetra milaza aminao rehefa tsy asy ianao a ho avy Andriamanitra tsy zao bebay ianao ndeha miasa fa raha vao mitsofony trompetra io a maty ianao zay ny asanao tsy vita ho tsarain'Andriamanitra ianao isentikely ao anatina hira regna mitsika raha lanjato dia miverina indray avy eo mba hisotry rano kely fiainako mekoana tompony amiko anjakao ianao no iry ny fo tompo mamiko anao tompony fiainako mekoana tompony amiko anjakao ianao no iry ny fo tompo mamiko anao tompony fiainako mekoana amiko anjakao ianao no iry ny fo tompo mamiko anao tompony fiainako meko anao tompony amiko anjakao ianao no iry ny fo tompo mamiko anao tompony fiainako meko anao tompony amiko anjakao ianao no tompo mamiko anao ianao no iry ny fo tompo
eny ary isaorantsika pasteur Jocelyn Ranjarson tao anatin'izay hira tompo ny fiainako omeko anao izay hotoizantsika hatrany ny famakiana ny nofo satria efa mandeha dia mandeha ihany koa ny fotoanantsika ianona ny anarako mpiandry any amin'ny fiangonana Rahavavy hono izy finaritra tompoko miaraba ny iray aman-dreny na reny radio Fiotazantsoa aho dia mba liana koa anontany hevitry ny nofoko toy izao ary ilay nofoko na nofy aho hoe nitondra fiara mariako fa tsy mahay mitondra fiara aho fa novelomin'ilay olona ilay izy tsy fantatro ilay olona dia aveo no entiko ilay fiara dia tena hoe nandeha tsara nitondrako azy sy ny nameliko azy tonga teo amin'izany arabe izany eo hony dia nijanona ary nivoaka dia lasa nitrotro zazakely tampoka teo dia tapaka ilay nofy misaotra tompoko tsisy dika zany zao lazakeo tsisy dikany rehefa hoe mitondra fiara ianao ka ny anjera le fiara zany misy dikany may le fiara zany misy dikany mijanona indray ianao dia nitondra zazakely raha hoe nianjera le zazakely dia misy dikany nianjera ianao dia misy dikany fa ty fiainana andavanandro io le hoe le nofy vokatry ny faharerahan'ny saina fa tsy avy amin'ny Jehovah nofo manaraka melohany makeko an'ity nofo ty dia tsara ihany no manindry mba alao mba tsy manao fanafohizanteny isika fa sahirana be zay mamaky an'ilay fanafohizanteny ataonao miaraba tompoko miaraka amina olona za dada efa hoeritaona zahay dia nanonofo hoe niaraka niditra tao anatin'izay bâtiment ngeza be zay hono zahay ohatrany hoe aéroport le toerana dia andeha voyage zahay ao amin'ilay nofy ary ohatrany hoe mpivady voakely zahay amin'ilay izy tampoka teo nefa dia nahita n'ilay reniny olona miaraka amiko amin'ny tohatra izahay ary tamin'ny endriny mbola tanora mareko efa maty io reniny io dia nitsangana ilay olona miaraka dia nitsangana ilay olona miaraka ary niteny tamiko hoe andraso vetivety eto hoe za fa andeha hamonjy iresaka amin'ny aloha fa endraso ny toerantsika dia niandry azy teo za tampoka teo nefa dia nikoropaka be daholo ny olona dia naheno feo za hoe mila mivoaka daholo fa hipoaka sy rehetra ity trano ity ao anatin'ny minitra vitsy dia nefa izy mbola tany ambony nanaraka le reniny dia nalahelo be za satria izy mbola tany nefa ny olona nitsoka nandositra nivoaka daholo dia za tsy hitako sy atao fa nalahelo be azy ho faty ihany nalahelo be azy hoe ho faty ihany dia tsy maintsy nivoaka ihany za ny natositosiky ny olona nivoaka hoe maty ato dia tonga tany ivelany za vao tonga saina dia tonga saina hoe dia ahoana zany izy efa manisa segondra sisa ony dia hipoaka ilay trano dia nandositra lavidavitra n'ilay trano ony za dia nipoaka ony ilay trano dia ny olona efa nitsoka daholo vao naheno feo nipoaka be za dia nitomany sady niverina nijery azy fa hoe maty izy dia za le nalahelo be iny no nisy lehilahy teny hoe mahereza fa za mbola eto dia nofy inony be za dada dia tapaka le nofy mpiandry za 20 taona ary mivavaka any tsara honenana zay mony ato miaraka man'olona izy ianao izy teo dia hoe ndia hamonjy aéroport hoe andeha zany io mana andeha niara-niditra tamin'ilay olona tao amina bâtiment ngeza be anankiray hono izy dia ohatrany hoe any amin'ny aéroport le toerana dia hoe andeha voyage zahay andeha roplanina zany fa tsy lasa tany amin'ny roplanina fa ohatrany hoe mpivady vo angenan-kely hono zany zareo tamin'ilay izy tampoka teo izy nefa dia nahita ny renin'io lehilahy miaraka amin'io zany miakatra amin'ny tohatra izahay ary tamin'ny endrika le reniny mbola tanora zany marino fa efa maty le reniny io zao aloha resaka mpivady zany zany nidikan'io satria miaraka aman'olona mbola tsy vita soratra tsy vita ninonina dia io ny ataoko anao hoe saripady be miresaka amin'io satria raha lazaiko anao tsy zao marina dia ho safotra eo ianao fa tsara miresaka telefony io aho dia miresaka amin'ny herinandro ambony
Ianona ny anarako efa 10 taona aho ary mpiandry fiadanana dia ny fitiany kely aloha zany ny fiainany alohan'ny tantarany an'ilay nofy izao dada ny fiainako nanao tokantrano maso ngamba ny tentenenina nandritry ny 3 taona aho dia efa andeha atao raharaha izy izahay dia efa azo ny akanjo mariazy dia nentina mbavaka tamin'izay dia tsy neken'i Jesosy dia nisaraka izay sy ilay olona dia nomeny Jesosy mpanompon'Andriamanitra aho 30 taona izao nivadinay dia efa vita mariazy nanofy anefa aho dada ny alahady Romeo izy hoe nipetraka tany amin'ilay trano lovanay dia hitako ilay olona niaraka amiko taloha namono vavahadin'ilay trano nefa tsy tafiditra ka novoaiko ary tonga izy dia niakatra tany amin'ny rihana farany fa izao kosa dia lasa niasa nividy trondro sy sosety aho tamin'izay atao laoka ary nandrahoany ny zokinay ilay izy avy eo andeha hody amin'izay aho ho any amin'ilay trano ny lalana andehanako anefa dia sarotra be daholo avy eo hono aho dada nahita hopitaly izay efa feno olona marary ny Covid variant dia nikakakaka izy ireo nahitay dia tsy nety niditra aho satria tsy zakako ilay fofona variant hoy ilay dokotera tamiko hoe aty lalana fa tsy tiako mihitsy ny mahita ilay variant dia tsy nety niditra aho ny andro anefa efa tamin'ny 4 alina teo eo dia tapaka ilay nofy mariako eto dada fa tsy nieritreritra olona intsony aho kanefa mbola tsy nibebahako ary izao dia efa mpiandry eto amin'ny fiangonana misaotra tompoko. Dia le sosety ve firy izy teo? Tsy mipresizeny. BDB trondro sy sosety fotsiny io izy. Trondro sy sosety? Nividy trondro sy sosety izy. Atao laoka. Ianao aloha mividy trondro sy sosety misy cholestérol ianao zany misy menaka matoa sain'i Jesosy mihinana sosety ary satria koa no meny trondro dia tsy mahazo mihinana hena ianao fa trondro no mety aminao fa so miakatra amin'ny tensionnao fa raha tsy zany ianao dia ho avy coronavirus io le variant lazainao teo dia io no avy aminao io rehefa avy eo dia nanina misy teo hoe tsy niditra ozy izy teo amin'ny varavarana izy dia nikakakaka be le olona voan'ny variant dia tsy zaka no fofon'le variant teneniny ato dia niala izy avy eo tsy niditra tany aza mandendehany amin'ny toerana misy olona voan'ny variant fefa miandry anao ny olona ikakakaka be mihitsy raha azony eo ianao efa miandry anao io araho dododoly ny fepetrara-pahasalamana rehetrarehetra mba tsy azahoanao anio coronas intisy variant io zay fotsiny dia minana sosety minana trondro. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Za dada tamin'ny volana Desambra nanonofo hoe tany amin'ilay toerana nipetrahanay taloha izy no nitranga tampoka teo aho dia nahita afo be boribory ohatran'ny masoandro dia miamanantona ilay izy nikoropaka aho ka niantso ny tao an-tranonay hoe mila mivavaka isika dia nanao boribory izahay tao an-trano dia nibebaka nivavaka be nivoaka izay dia tsy hita intsony ilay afo fa may daholo ny tranon'ny olona rehetra fa ny tranonay nisy sakarona kely fotsiny fa tsy naninona mankasitraka indrindra tompoko. Ny tranony tsy may zany ny tranony fa nisy tsy haiko na voakasika kely hoe zany sa hoana mahatonga anazy sakarona kely. Nahita afo be boribory be ohatran'ny masoandro sa ohatran'ny boribory be ozy izy sa ohatran'ny safa nisy afo be boribory ohatran'ny masoandro ozy dia miamanantona le izy dia nikoropaka ozy izy niantsony tao an-trano hoe mila mivavaka isika ary tena mila mivavaka. Rehefa mahita an'ireny afo be boribory manatona anao reny ianao dia Jesosy zay efa io manatona anao io. Jereo tsara fa ny olona ho faty dia mahita zavatra boribory mazavatra ny masoandro raha antaninao izy manao hoe efa mahita an' Jesosy ve ianao dia izy hoe ohatran'ny ampola mazava dia rehefa kelikely io fa ohatran'ny masoandro dia rehefa kelikely dia io izy ohatran'ny safa dia rehefa kelikely fa tonga Jesosy dia Jesosy andotsika andeha dia izy le olona andeha anaraka anao zay dia maty olona io fa Jesosy zany io masoandro be efa manatana anareo io amono anareo akanareo fa mibeba aingana aloha mibeba aingana fa raha mibebaka anareo mba lasan'i Jesosy
ho any amin'ny fiainana tsara lavitra fiainana mandrakizay fa raha tsy zany ianareo raha mahiteo tranonao reo a de ianao mihitsy ny maty de lasa ianao a nefa very fa beba zay ny teniny a bebaka doly aloha am'izay izy a mamindra fo fa tezitra amin'ny adalàna ataonareo izy a de mampibebaka anareo mamangy anareo ny trano ho avy ary afa am'tandremo mampibebaka anao. Miaraba tompoko izao dadana nofy a de ireto nofy ireto 3 andro nisesy efa tokony hanao stage izao na iasa fa tsy mety tafihetsika mihitsy a be de be ny offre hitako fa ohatrany misy sakasakana foana nangataka tamin'i Jesosy izao hoe iasa ve zao sa hanao stage de izy amin'ireto offre ireto no andefasako dossier de nanofy amin'izay aho andro voalohany nisy olona lava be tao ambadiky n'ilay rahoana de tsy hitako ny endriny a fa ny tanany fotsiny no nivoaka de nitazona ny tanako roa de hoy izy hoe io arinanao io ilay Nebokadnezara de nitodika eo de ilay kozinako no hitako de taitra be izao hoe ndrive de tonga izy de tonga de ndeha ho vonony aho izy a de taitra de ny andro faharoa nandeha tamin'ny tanimbary izao de misy fiakarana kely ilay izy de hoy izao hoe ahoana no iakarana eto mariako fa nisy vehivavy iray a niaraka tamiko izay tsy fantako io olona io de hoy ilay vehivavy tamiko hoe eto amin'ity rankely ity isika no hiakatra de hoy eo hoe misy bibilava io ohatran'ny mavokely menamena izay ny lokony de mahia kely ilay izy de hoy ilay vehivavy hoe io no mampidina ny rano amin'ireo tanimbary ireo de tafapita ihany izahay de rehefa tafapita nefa izahay de tonga de lasa tato an-trano de nakany an-dakozia izao de hitako teo amin'ilay lalatsara bibilava be maromaro bibilava be maramara tena ngeza be miafina ao ambanin'ny tany de hoy eo tamin'ilay vehivavy niaraka tamiko hoe hitako amin'izay fa ity mihitsy izany ilay menarana tonga de mipotra avy any ilay kozinako iray hafa zany hoe tsy tamin'ilay nofy teo ambony tsy ilay teo nofy teo ambony izy a de tonga de nenjehany izao de nisy mosoara teny an-tanany de saika ataony amin'ny oroko de kanjo ilay vehivavy iray no tratrany vao nasiany ilay mosoara ny oron'ilay vehivavy niaraka tamiko de torany izy fa izao kosa tafatsoaka rehefa nitsoaka aho de nifanena tamin'ilay kozinako tamin'ilay nofy tetsy ambony de noteneniko izy hoe miteny amin'ny hoe hitandry nitsoaka ty izao de lasa aho nakeny antsenanay de gago fa ireny izy rovavy ireo kozinako zany ozy izy a nanantona de mody tsara fanahy be io mason'ny dada sy neniko de hoy izao hoe raha tsy misy ninona ary iny mosoara iny de ataovy any amin'ny orindry 10 minitra raha ho velona de tsy nety izy a fa nandeha de taitra aho de ny nofy andro fahatelo farany nisy olona 3 mato tato amin'ny fianakaviako izay tsy fantatro hoe iza de nisy vehivavy iray natao fiancé sampana miaraka amiko atao fiancé io izy a iaraka ampidina amin'ilay trano anefa ireo dia hoy ilay olon-dehibe hoe fifaliana no hiditra voalohany de tao ihany koa ilay kozinako roa ny zara-mofo amin'izay de izao efa nahazo de mbola nomeny ilay kozinako roa mofo kely izahay ihany de gaga hoe inona ity mofo dipaina kely misy menaka sy lasary karaoty lasa be ny saiko de tsy nohaniko ilay izy mariako fa misy dadatoanay efa maty izay a no tezitra be ny teny tamin'dry dada faranay hoe maninona no tsy rarahiny laisany maniry mafy ao a ny iona mivantana aminao dada fa maro ny fahitana nasehoan'i Jesosy de zay zany le nofy a 20 taona hono izy de 3e année en gestion i passe 4e année de nitady toerana anaovana stage zay ny andohan'le vavaka na be mihitsy ny sainao a de mahatonga an'ireo nofy be de be mahasosotra anao reo tsara ny miona ilazako aminao hoe zao a ny fomba fanao rehefa mivavaka rehefa resaka stage fa zao ianao rery a tsisy miguide anao amin'le vavaka de mikorotana ohatran'izao amin'izay a kotaban'ny satana anao fa tsara miona amin'ny herinandro ambony iny a telefone eo na talata na larobia na lakamisy
za dada nananofo fa nanala fanadinana baccalauréat de tena sahirana mafy teo ampanaovana ilay fanadinana ary tsy vita ny fanadinako toy ny tsy ampy fotoana de mangitakitaka aho sady tena stressé be ao anatin'ilay nofo hoe tsy afaka aho de manontany ny tenako aho hoe fangamo tsy efa afaka baka fa maninona aho no manonofo hoe manala baka indray mariako a fa efa afaka baka tamin'ny taona 1995 sy 96 satria bibaka aho izy a série C série D nianatra roa taona teny amin'ny université Akatso tamin'ny faculté d'Aix filière économie ary tsy afaka fanadinana iditra 3e année tamin'ny taona 98 zaho no zay no échec voalohany nitranga teo amin'ny fiainako narary mafy ny reniko voan'ny cancer de pancréas izy de matetika aho mahita azy fa manao crise eny amin'ny manao crise eny na ny andro mialohan'ny fanadinana azy nindaosany fahafatesana moa izy 3 volana monja na tongavako tany Suisse fa nanao fianarana tany amin'ny université tany de nanomboka teo tsy mety mahita fahombiazana tanteraka tamin'ny fianarana afaka fanadinana sady mahazo nahazo note tsara kanefa ny fiafarany de tsy mety mahazo diplôma mihitsy mariako fa ny filière économie ihany no notoizako ary tafakatra hatramin'ny 3e année aho kanefa de tsy navita fianarana fa be voka ny zanako voalohany aho ka voatery nijanona tamin'ny fianarana satria narary sy sarotiny miverimerina be amiko io nofoko tsy afa-panadinana baccalauréat io indrindra fa izaho lay stressé be satria tsy vita sady tsy ampy ny lera ankehitriny efa miasa ary manaraka formation mba ahafahako misonitra amin'ny toerana misy ny formation de amin'ny assurance azafady fotrany voateniko le izy ilay iasako zao nahazo famantarana maro tamin'ny asa io ka naharesy lahatra fa avy amin'ny Jesosy io asa io ary sitrany na de pasteur namako any Canada aza nahazo fahitana fa nahita ny asa tamina société lentenen'ny teo aloha zany ankehitriny anefa mijaly be aho satria tena tratrany tsirariny sy ny fitahan'ny mpampiasa de lasa misalasala aho izy de miverina foana ilay nofo manala examen mariako fa izaho izy tsy manonofo mihitsy hoe tsy afaka fa hoe tsy vita na tsy haiko lay nofy manala examen mariako fa izaho tsy manonofo mihitsy hoe tsy afaka azafady fa miverina indray le izy fa hoe tsy vita hono na tsy haiko lay sujet na tsy ampy ny fotoana lava de lava ozy ny tantarako ary ialako tsiny indrindra tompoko inona ny dikany nofo zany dada ozy izaho ozy de mipetraka aty France amin'ny frontière ka miasa any Genève any Suisse zany mikasa anala fanadinana amin'ny formation ataoko io aho ozy amin'ny volana octobre 2021 raha sitrapony Jesosy ity ny laharako izy de nimeny ato ny mailany sy ny laharany de misaotra makasitraka anareo indrindra tompoko ay misy fanamariana kely ty zaho ozy de tsy mpivavaka amin'ny FVM fa amilay fiangonana teneny ato fa izaho ozy manaraka ny fotoam-pivavahana isana lahady sy amin'ny fotoana isaka ny zoma miteny amin'ny nofy Andriamanitra mpiandry izy zany sa tsy mpiandry aloha tsy mpiandry izy aloha raha le firesany ato tsy mpiandry fa mpivavaka amina fiangonana lehibe anankiray izy zany protestante sa katolika fa ianao tian'Andriamanitra lazaina aminao io anao ny asan'Andriamanitra ianao satria asan'Andriamanitra io tsy afaka ao io tsy hainao mihitsy nefa Andriamanitra miangavy ianao mba anao ny asan'io mpiandry io ny torohevitra aminao dia manatona anao raha any Paris aza hoe iza misy anao no iza moa la izy teo fa tsy hitako tsomba lava be koa le izy ny adresiny ny adresiny moa zany nomeny ato zaho ozy mipetraka aty France amin'ny frontière ka miasa any Genève ay lavitra be amin'ny frontière izy zany mipetraka any France fa miasa any Genève izy ka le misy frontière io manko lavitra misy vovondrom-bavaka fotsiny ao fa torohevitra aminao manatona kely anao mitelefony avy anao any pasteur Jackie aloha pasteur Jackie aiza numéro ny telefony teo ny aloha hojereko dia omeko anao rehefa aveo aloha
Ya mila miantso ny pasteur Zaki zany ianao a dia omeny dadanao ny larana findain'ny pasteur dia anjaranao zany mba miantso ny pasteur any de mandamina ny fotoana rehetrarehetra afahanao miaona amin'izany ray aman-dreny zany a ary ikarakara ny ara-panahinao ihany koa satria ny antony zany zavatra rehetrarehetra zany a de ny ara-panahinao mihitsy ny tian'Andriamanitra ombarana tasa. Ary tsika sendrasendra nanarahanao an'le fotoana sy le miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Sarobidy loatra satria ny fandarana tahaka an'izao zany a dia rehefa dinihana ohatrany hoe tsy de be mpahafantatra kanefa tena be deabe no manaraka an'ity fandarana ity amin'ny alalan'ny Facebook sy ny tambajotra tserasera maro samihafa zany a an'ity onjam-peon'ny fitazantsao ty eny efa hitany dada le laran'ny pasteur Zaki eny ary de hita zay a de mekonao izy a plus 33 613 06 36 ary 19 averiko plus 33 613 06 36 ary 19 de any anao miresaka de tsara anao miditra ho mpiomana fa zany fiangavian'Andriamanitra anao io a hianatra zavatra mbola tsy hainao mihitsy a sotra tompoko de mahereza mihitsy ianao fa voninahitra lehibe anao zany atson'Andriamanitra no ny asa zany ary misy mompera ty amintsika zao misy mompera zay mompera charismatique zao a tsy de ditiko tsony ny anarany fa tena eken'ny katolika mihitsy raha izy rery any a no manao ny asa de misy mpiandry eo aminy a de mety tsara de tahaka izany keo anao a atson'Andriamanitra anao mba noho ny asa charismatique io a de nefa tsy hitanao zay a raha tsy manaraka ny FPVM any France ianao mahereza to Io tovavy 7 taona ity manokatra ity nanofy eo dada ny karakara fetony izahay tao amin'ny sampana ohatran'ireny hoe vokatry ny sampana ireny samy antoka ny fitaovana entiny amin'izany a ny ankizy tsirairay ny a nataoko tao anaty baiboly ny vola 4000 ariary nangoniko hividianana akanjo entina amin'ilay fety dia avy eo izao nandeha nivoaka hoe hiantsena nefa kay tavela tato am-piangonana ilay baiboly misy ilay vola de niverinao aka ilay vola tao am-piangonana ka anjo efa nidika tanabe hono ny varavarana ka tsy tafiditra ao lasa ao nandeha nody somary alavitra ihany ny tranonay a miala veto am-piangonana nandeha tongotra fa tsy misy bus ny fanena tamin'ny ankizy lahy aho teny andalana ka niara-dalana andehody izahay satria iray tanàna ihany de nitady lalana manintsy izahay a fa mbola lavitra mantsy miditra tamina tsena iray izahay nefa ohatran'ny zavatra ratsy daholo no hitanay tao betsaka olona miloka milalao bibilava ka natao ohatra izahay de lasa niverina nitady lalana hafa indray fa tsy nahita lalana mihitsy izahay fa toa niazakazaka fotsiny nandeha mafy foana ohatran'ny misy manenjika nefa tsisy manenjika akory tsy mety tonga any amin'izay tany alehanay mihitsy a izahay fa mandeha be mihitsy ny fa mandeha be fotsiny amin'izao izy a misaotra indrindra tompoko de nisy afatra eto a nomeny an-tada manokana fa tsy vakiana zero kely ny tisy ny firana 400 tompo tsy toa izahay mifona mba miaino mba manatona ka mamindra-fo aminay mpanota ho afakota okzay io hira 400 io a de mandidy anao mihitsy hibebaka fa raha tsy mibebaka anao a de tsy mety tonga an'izay faniriana ataonao rehetra ianao fa korontan'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra hoa mihitsy ny manakorontana ny fiainanao a satria tsy mihaino azy ianao tsy mety mihaino ny tolotsaina avy any aminy ianao beba aloha zay anao vao mangataka de zay vao toloran'Andriamanitra saina anao hoe zao atao zao no atao fa raha tsy zany a tsisy ninina mety amin'ny zavatra ataonao a fa de manjenjena fotsiny ohatran'ny olona very saina very lalana very fanahy ianao salama tompoko za dada nanonofy tamin'ny alatsinainy a mariako fa za efa mpandray ny fanasan'ny tompo ozy 10 taona hony izy zao lay nofy nisy lela jamba
de nanontany anazy za hoe ianao ve mino an Jesosy de namaly lay jamba hoe za tsy mino an'zany de namaly za hoe raha tsy mino an Jesosy ianao a de aza manantena no sitran'zany de avy eo za ozy a nanatsofoka akanjo masina de nandroka devoly tamin'ilay jamba toyiny de nisy fotaka teo akaiky teo ozy de nisy ankizilahy anankiroa nitsoraka tao anatin'ilay fotaka de natsofoka indray ny akanjo masina de nandroka devoly tamin'ireo ankizy ireo za ozy de tapaka lay nofy inona dada hono ny hevitra lay nofy a misaotra tompoko jamba ozy ianao a de hoy ianao hoe ianao ve mino an Jesosy fa raha tsy mino an Jesosy ianao a tsisy ninona azo atao ny ianao no marina aseon'Andriamanitra anao ny zavatra ataony io jamba io mandroaka devoly a zay ny voalohany mivavaka ho azy de mandroaka devoly aloha rehefa vita zetra rehetra zay a de mahita olona ianao hoe mitsoraka ny anaty fotaka miodra olona tsy mibebaka io zany fa manao fanahinina manao fahotana any amin'ny maloto rehetra io ka raha tsy mibebaka amin'izany izy a tsy manasetra anazy mihitsy a Jesosy manodidinao zany a de nde mitory filazantsara amin'ny olona io a mandresy lahatra fa Jesosy mahay zavatra rehetra na manimpahiratra ny jamba de nanatsofoka akanjo masina hono izy mety zay nga mazony tena andrasa ka aza maika na de manatsofoka akanjo masina azy ianao aza maika mandroka devoly fa resy lahatra izy no a toroy aminy Jesosy aloha resy lahatra izy a zay no vao miasa fa aza maimaika fotsiny ametraha-tanana fa raha rano soratra masina zany lehilahy anankiray a 80 taona miaraba ny dada sy ny mpino FPVM rehetra no fefatra ny nofoko izy ka mitsinjara toy izao de lavalava ihany izy ty fa esahantsika ovakina nanofy hoe nanjoga oby nanjonga oby hitondra sarety ony ao a de misy lehilahy iray nitondra entana tapakony kely de nanao hoe hoento ity entako ity de nanontany azy ao hoe fa hoaiza ianao de tsy hita izay niteneniny fa nilahady tamiko izy de niantsony zanako hoe ianona avy fa misy olona milahady amiko ato de tonga de namely ay anefa izy a ka lavy teo amoron-tevana ao a ka lavy teo amoron-tevana de nodakako ny anjerany ka hoy aho hoe aleo ho faty any de tapaka ny nofoko a mariako fa any andohasanay ozy izy a io toeran'io zay zany le nofo voalohany de nofo faharoa nanofy aho hoe ninana varimaina tany an-tranon'olona hono izao sy ny zanako faravavy de niteny hony aho nanao hoe izao ilay ezahana mafy fa izao no mahazo anay taloha mikarama-ny aman'olona niala teo izahay avy eo de toa tsy maraina indray anefa ilay andro a fa hariva misomamby samby de nanaraka lalana arabe izahay ohatrany hoe any andrenivohitra ilay lalana de nisy sarety roa avy fanena de hoy aho hoe mitandrema sao maratra de miembotra tao arinako izy tsy haiko hoe izy ito le zanany ve nitodika nefa ao ka tsy hitako ilay zanako le zanany mihitsy lasa niverina nitady azy ao ka tsy nahita azy fa vehivavy mipetraka amin'ny toerana maizimaizina no hitako ka lasa miverinay lasa ho any amin'ilay toerana ninanana vary hitako tamin'izany anefa fa trano lava be varavarana izany no hitako ka natsoko ilay zanako hoe ianona de tsy nisy namaly nanao hoe de nisy namaly nanao hoe de nisy iray tamin'ilay varavarana be dia be misokatra ka tao ilay zaza de hoy aho hoe misaotra Jesosy fa hitako ny zanako de tapaka ilay nofo faharoa de nofo fahatelo nanofy aho hoe nipetraka hono hijery baolina de efa nisy olona maromaro nipetraka tao arinako de nisy nandalo teo alohako de nanao hoe elako manao baolina de hoy aho hoe koraha manao aiza izay maillot de natsipony teo alohako ilay akanjo ka tonga de nanaovako rehefa tafapetraka nefa ilay akanjo jereko tsy misy ny vatako fa soroka roa ka hatreo amin'ny
kiwako roa no misy akanjo soroka treo amin'ny kiho any zany misy akanjo teo anefa de misy mpiandry 3 miditra teo de nisy niteny tao arinako ka nanao hoe ve misy mpiandry eto de hoy aho hoe misy eto ary tsy maintsy mandresy izahay avy eo anefa tao ao an-tranoko io toerana io ka nitodika teo andofandrinako ao de nisy mpiandry iray mitsatoka teo ary tsy niteny de tapaka le nofy de nofy fa efatra farany nanofy aho hoe niambina voly tany an-tsahony aho izahay hoy izahay avy eo anefa teo misy trano kely izany no hipetrahanay eo akaikin'io toerana io anefany misy tranon'olona de hoy aho hoe aza mitabataba fa manaitra an'le olona avy eo anefa nidonaka be ilay tranon'le olona de hoy aho hoe may le tranon'olona avy eo anefa izahay niala teo ka nandeha de ilay rafozam-bavoko efa maty no mitaridalana niditra tamin'izany trano izany izahay ka vehivavy koka marary tsisy endriny intsony ny tarehiny no tao fifaliana no niaonan'izy ireo ka nifanoroka izy ary